PMU Madagasikara ozy izy ry zareo zay dia avy hatrany dia omeko anao ny fitenenana satria ianao no tompon'andraikitra voalohany amin'ity azakazatsoavaly ity zay milalao ihany mahazo zay tsy milalao tsy mahazo za zao hatramin'izao tsy milafaka ny lalao satria manao fandarana foana am'roambe folo ka hatramin'ray ihany aloha ny hitako ny tonga tsy miaraba namany tezitra ny lasa tsy manao veloma namany sosotra salama daholo tsika jiaby Madagasikara salame no hoetintsika amin'ity androany ity dia efa hita araky ny maly araky ny voazara ny programme hatry ny maly 7 tapitrisa ariary 149 millions zay miandry eo amin'ny quinte plus 32 millions quarte plus 5 millions any amin'ny tiercé eto zany dia efa tsara patsiaivina zay mahatsara n'ity midi magnifique ity ny andro koa moa zoma non partant numéro 5 zany hoe tsy mandray ny fiangana raha vanta numéro 5 raha vanta vao mividy an'izany numéro 5 zany ianao dia tsy azon'ireo ordre reo mihitsy omena avokoa ny vaovao farany zay nitoko hoe zay ny mahatsara n'ity fandarany ity ary soa ihany fa efa nahazahoana ako ny BDB manerana nosy hoe aza misaraka midi magnifique ina zavatra voalohany tsara lazaina akoatr'izay non partant zay BDB ny zavatra tsara voasana am'izao fotoan'izao zany manerana nosy dia ireto no epilalao na le ambara hoe plus joué 5 sivy 4 folo fito valo 1 aray 15 9 14 17 8 11 1 akoatran'izay mbola misy ny zavatra tsara dia mitondra surprise amaly mbola mitondra surprise androany faritry beravina soavadiny indray ny animation ny PM Madagasikara androany zay rehetra mividy eny mahita azy fa tsy olazaiko arak'izay fa beravina eny zany ny animation amin'ity androany ity tsy adiny koa no miteny ravim-bola raha vao miresaka ianao da ravim-bola zay raha vao miteny hoe PM Madagasikara ravim-bola zay ary tonga dia vola latsaky ny ray hetsy ariary eny amin'ny point de vente ny akana azy espèce mihoatra ny ray hetsy ariary ka hatramin'ny ray tapitrisa ariary 5 millions en liquide any espèce ihany koa fa mihoatra ny ray tapitrisa mety vao midina ny tohatra dia fa tonga dia anao vao liquide za tsy fantany za mpilalao ny statut anay tsy ao anatin'izay fa ao anatin'ny fanetana antsika rehetra faraparany zay azo lazaina fa hoe course européenne natao mikanjan'ny Paris Vincennes ty androany ity raha 15 partant zany 14 partant sisa zay maha course européenne zay dia mifangaro ny soavaly avy any Suède soavaly avy any Norvège soavaly avy ao France nocturne zany ny filazan'izy io 21h15 fa am'ro sasany fikatona ny toeram-pivarotana ho amafisika ihany koa hoan'ny resaka 6T zay efa tafakatra 369 millions na 7 tapitrisa ariary amin'ity androany ity antitraterina ho antsika rehetra zay ilalao an'izany 6T 369 millions zany fa tsy mandray fiangana koa ny laharana faharoambe folo raha toka 13 partant zany ny 6T androany eo amikanjany ota obstacle karazany he dia 26 reo rehetrarehetra reo nisan'ny avantage be eto amin'ny midi magnifique ary isorana antsika rehetra zay manasanay ao amin'ny PMU Madagasikara ilazana zay vaovao rehetrarehetra zay ny ao ny zavatra mahagaga anahy dia zao raha Jean rehefa ty amin'ny télé dia mibitsibitsika amin'ny charme be efa ny amin'ny radio zy milelalela be samy manana ny anehoan'ny talentany eto zany invité tsika dia manaja zay zava-misy eto faritsika sur plateau atsika tamezana any émotion ay manto tena zay mihitsy zay nafatarako zay zay nafatarako zay mpalaplalao PMU rehetrarehetra mpatanana foana eto satria naiza naiza izy mihaino an'iny indrindraindrindra hoe mety manana zavatra eritreretina izy vao maheno an'le feo fotsiny izy tonga de ohatr'izay tonga de alandray zao fa marary be vavy amarana fotoantsika amarana fandarana am'izay tsika satria efa hiditra ny filazam-baovao fampalam-baovao